Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Ampifaliana revana no iarabanantsika tratra ity Zoma fahavalon'ny volana Septambra ity, ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Apokalipsy toko fahaefatra ambin'ny folo, andiny fahaenina sy ny fahafito ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ritako fa indro nisy anjely raiko nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany ary miankofy eo anoloan'izay manao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity toko fahaefatra ambin'ny folo andiny fahaenina sy ny manaraka rehetra ity dia miresaka momba an'ireo anjely telo. Ny anjely voalohany dia nitory ny nanana ny filazantsara izay toriana mandrakizay, nanana ny filazantsara mandrakizay, izany nanana ny filazantsara izay tsy miova. Ary ny faharoa dia nisy indray anjely izay nanao hoe ravo Babilôna lehibe. Ilay Babilôna lehibe moa dia ny fanjakana Romanina io, sary teny zany, nanafenana satria sarotra be ny tsy azo nataony nanonona ny fanjakana Romanina tamin'ny fotoan'andro, satria boky miafina ny bokin'ny Apokalipsy dia tsy nitononona ny teny hoe Romanina fa dia natao hoe Babilôna lehibe. Rava ny fanjakana Romanina. Zay ny nitorian'ilay anjely faharoa. Ary nitorian'ilay anjely fahatelo kosa indray dia ny hoe izay rehetra niankohoka tamin'ilay sary vongana, niankohoka nanompo sampy niaraka tamin'ny Babilôna lehibe, niaraka tamin'ny fanjakana Romanina dia meloka. Fa ny Mofonaina antsika anio dia ny andiny ny fahaenina sy ny fahafito ihany, izay miresaka momba n'ilay filazantsara izay mandrakizay ho toriana amin'ny olona rehetra ety ambonin'ny tany. Misy voambolana vitsivitsy telo na efatra eto ampiasain'ny bokin'ny Apokalipsy raha toa ka miteny izy hoe io filazantsara io dia filazantsara mandrakizay. Filazantsara izay ho toriana ho an'iza, ho toriana amin'iza, ho an'iza io filazantsara io. Bokin'ny Apokalipsy dia milaza fa ny filazantsara voalohany indrindra dia natao ho an'ny mponina rehetra eto ambonin'ny tany, natao ho an'ny mponina ambonin'ny tany. Mazava be ny tenin'ny Apokalipsy hoe ny mponina rehetra ambonin'ny tany katoika ny mponina izay monina, mitoetra, mivelona eto ambonin'ny tany, ny filazantsara. Tsy an'olona ataontsika hoe vitsivitsy zany voalohany indrindra ny filazantsara, fa natao an'ny rehetra, no toriana amin'ny olona rehetra, tsy hakanavaka io filazantsara io. Tsy hoe ny tokony olona ohatr' izao ihany fa ny olona rehetra mihitsy dia natao andre, natao hiaino ny filazantsara. Tsika atao hoe nataony hoe katoika io, milaza koa hoe fonenana zany hoe milaza mponina maharitra amin'ny tany. Fa ny faharoa dia hoy koa izy manao hoe ho toriana amin'ny mponina rehetra ambonin'ny tany ary ho toriana amin'ny firenena, ho toriana amin'ny firenena. Io ilay natao hoe etnos. Ny etnos dia izay ny fakany teny hoe etnos dia eto, izay milaza hoe fomba. Ny hoe eto dia milaza fomba coutume na usage. Ary dia hoy izy manao hoe io filazantsara io koa dia toriana amin'ny etnos. Ny etnos dia olona miara-mipetraka, mitovy olona miara-monina ka mitovy fomba
mitovy misy tantara iraisana zay ny antsoina hoe ethnos, olona zay miara-monina ka manana tantara iraisana na manana fomba iraisana na fomba nateraky ny tantara iobonana, zay ny antsoina hoe ethnos. De hoe ny bokin'ny apokalipsy mane ho any zany ko ny filazantsara, natao ho an'ireo olona zay nakambany fomba, nakambany tantara, olona miara-monina nakambany fomba na nakambany tantara-piainana. Fa tsy zay ihany ho izy fa zao koa hotoriana amin'ny fokom-pirenena, hotoriana amin'ny fokom-pirenena dia io le teneny hoe fule amin'ny teny grika. Fule milaza inona re zany azo lazantsika azy, raha ohatra ka jerena amin'ny teny grika fampiasa amin'ny baiboly de ny fule dia tsy afa-tsy akory fa mitodika am'le hoe foko, dia ireo zanak'Israely zay tao amin'ny foko roa ambin'ny folo ny taranak'Israely zany. Raha amin'ny teny matetika rehefa mampiasa ny teny hoe fule ny teny grika dia tsy afa-tsy akory na hoe tribu ny teny frantsay, de milaza ilay mitodika manokana amin'ny taranak'Israely izy zany, mitodika manokana am'ireo jiosy amin'ny taranak'Israely izy. Raha toa ka raha miteny izy hoe ethnos matetika de mitodika kosa indray amin'ireo zay tsy jiosy izy zany. Eto zany dia voalohany indrindra ny filazantsara dia notoriana ho an'izao tontolo zao. Tononona manokana ireo zay ivelan'ny jiosy, tononona manokana ny jiosy zay natao hoe fule reo foko roa ambin'ny folo sy ny hafa rehetra. Ary dia nyteneny ko manao hoe ireo zay samy hafa fiteny, ireo samy hafa fiteny, zany hoe ireo zay manana na iza samy hafa manana ny fomba samy hafa fiteny, reo olona miparitadritaka eny anelanelany ataontsika hoe fule, miparitadritaka eny anelanelany ireo ataontsika hoe ethnos reo. Ary farany toy izy manao hoe notoriana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny olona rehetra. Laos, ny Laos dia mifanohitra amin'ny demos. Ny demos dia ilay olona ataontsika hoe organisé, lay olona politika zany hoe le olona milamina tsara, le olona fanaraka fa iara-monina citoyen. Ny Laos kosa dia lay vahoaka izay ataontsika hoe inorganisé, zany hoe lay vahoaka zay tsy hoe mikorotana fa miparitaka, samy manana ny fiainany, samy manana ny lalany, samy manana zay heveriny ho mety, zay le hoe Laos. Amin'ny am'vambolana ataontsika hoe grika ampiasain'ny baiboly izy dia ndraindray de natao koa hoe ireo zay vahoaka tsy mpino, ireo vahoaka zay mpanompo sampy, vahoaka tsotra fotsiny zao zany natao hoe Laos. Ina zany hevitry ny apokalipsy raha miteny hoe filazantsara izy eny an-tanan'ny anjely? Zavatra anankiroa. Ny filazantsara dia filazana ny momban'i Jesoa. Ny filazantsara dia ilay filazana momban'i Jesoa, filazana momban'ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra, ary famelan-keloka natolotr'Andriamanitra io ny faharoa de zao natao ho renesin'ny olona rehetra tsy hakanavaka. Na izy reo taranaky ny jiosy, taranaky Abrahama, na izy ireo jentilisa ivelan'ny taranaky Abrahama, na izy olona anelanelany zay mety hoe olona mety ho manjenjeny ny anelanelany zany, tsy manana tanindrazana, na izy olona zay manana fomba maro samihafa, fa ny filazantsara de zao natao ho an'ny olona rehetra, ho toriana ho an'ny olona rehetra tsy hakanavaka. Ary izay le afaka malala no voalohany maneho ny fitiavan'Andriamanitra, hoe Andriamanitra de tia ny olona rehetra vonjena, Andriamanitra de tsy miangatra, Andriamanitra de tia ny olona rehetra ho eo aminy. Ary raha tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra, raha tonga olombelona Jesoa, dia tonga nanatona ny olona rehetra, tonga niombona ny fiainan'ny olona rehetra. Zay mahatonga ny afatra ny filazantsara manao hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny olona rehetra zany de manana anjara handre
izany filazantsara zany. Ary asa lehibe miandry ny fiangonana zany de afaka malala. Asa lehibe miandry ny mpino zany hoe hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra, na inona fehviny, na inona fahalalany, na inona toerany, na aiza misy azy, de adidy ny mpino ny mizara ny filazantsara. Fa manamarika ity andininy vitsivitsy amin'ny andininy faina sy fahafito sika raha afaka malala, dia miteny izy manao hoe inona ny votoatin'ilay filazantsara ny momba an Jesoa. Fa amin'ny andininy fahafito izy manao hoe lazao amin'ny feo maherina, ny teny tamin'ny feo maherina anjely manao hoe matahora an'Andriamanitra, matahora an'Andriamanitra. Lay hoe matahora an'Andriamanitra de zao miaina ny fahatahorana an'Andriamanitra mihitsy. Fobeo le matoateny teny hoe fobeo dia tahotra zay iaina, tahotra ataontsika hoe tsy tahotra mandalo fotsiny, tahotra mampanatona io amin'ny lafiny anankiray hoe tahotra mampirorona, fa tahotra zay mampanatona, tahotra tsy mampandositra akory, fa tahotra zay iainana maharitra. Misy karazana ohatrany hoe eclipse ohatra dia milaza tahotra miaro fahagagana, miteny fantatra baiboly to za matoateny zany, miteny hoe pto eo milaza orooro, miorooro, tremo milaza mangovotra, fa tsy zany rehetra zany resahana eto, fa zany de mety tahotra mandalo, mety tahotra zay ataontsika hoe tsy mitera-boka atso, mety ho tahotra zay mampandositra. Fa ny teny hoe phobie marina fa misy ny teny hoe phobie, ohatra hoe xénophobie, ohatra hoe claustrophobie sy ny sisa, dia zavatra rehefa miteny hoe phobie ianao de milaza zavatra eny aminao io, efa lasa zary toetra, zary iainana isan'andro. De eto zany ny filazantsara raha miteny ny apokalipsy hoe matahorana Andriamanitra, dia lay tahotra dia zavatra efa fahatahorana manjary fiainanao, manjary fiainana lay tahotra an'Andriamanitra, fa tsy hoe herinandro matahotra an'Andriamanitra de vendre tsy matahotra an'Andriamanitra hoe za ty taloha de tena natahotra an'Andriamanitra mihitsy, fa zao de zao tsy natahotra an'Andriamanitra intsony. Tsy zay ny hoe phobie fa le hoe lay filazantsara de mitonanao iaina ny fahatahorana, tsy lay fahatahorana mampandositra io, fa fahatahorana miaro fanajana, fahatahorana miaro fitiavana, fahatahorana miaro firaiketam-po. Dia ny filazantsara zany de zao filazantsara milaza an Jesoa ka mahatonga antsika, mahatonga ny firenena rehetra anana tahotra an'Andriamanitra amin'ny fiainana isan'andro, ka zay ataony dia ho mari ny fanajana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Dia hoy izy manao hoe matahorana Andriamanitra, de omeo voninahitra izy, omeo voninahitra izy zany hoe aza vingavingaina izy, hajao izy, ary amafisiny le meteny hoe miankofa mandoale maneke azy. Rehavako ny bokin'ny apokalipsy dia votsika teo hoe boky nosoratana tamin'ny vanim-potoana ny fanenjehana. Raha mamaky ny bokin'ny apokalipsy zany ny olona anankiray, dia tsy tonga tsy hoe matahotra aorinan'iny. Tsika rehefa mamaky ny apokalipsy de be debe ny teny azotsika, fa ny olona zay namaky ny bokin'ny apokalipsy tamin'ny andron'ny Héron sy ny teoriana rehetra nomboka tamin'ny taona 750 zany teorianan'i Kristy, dia ny olona rehefa avy mamaky ny bokin'ny apokalipsy de mahery izy, lasa mahajoro vavolombelona izy. Ary zay mahatonga antsika rehefa mamaky ny bokin'ny apokalipsy dia tokony mamaky zany ao anatin'ny fahazavan-tsaina, fitariny, fanamasina ka mivavaka tsara. Dia misy zavatra izay roa lehibe zany amin'ny aty andiny ny fahenina sy fahafito ity hoentina mampahery anao taoriana zay famakafakana ny voambolana nampiasain'ny apokalipsy zay. Ny voalohany de izao: ny filazantsara de tsy atsika akory. Ny filazantsara tsy atsika io, an'Andriamanitra io, an Jesoa io. Zay mahatonga marika manao teny fampidirana aminao hoe ny filazantsara an Jesosy Kristy. Tsy atsika io filazantsara io, noho zany tsy azontsika amboamboarina io, tsy azontsika tefitefena io, fa ny filazantsara de tsy atsika fa misy tompony de Jesoa. Ary satria an Jesoa io filazantsara io de tsy maintsy ampamoana isika amin'izay nitoritsika, ny ainatsika, nampitatsika ny filazantsara. Ny filazantsara de tsy hoe teny fa teny, fa ny filazantsara de fampahafantarana ny olona ny fitiavan'Andriamanitra, ka manova ny fiainan'ny olona,
manova izao tontolo zao ny filazantsara. Afaka malala amin'ity volana septambra ty moa isika de ny afatra teny hoe mitory teny eny amin'ny firenena rehetra, mitory teny eny amin'ny Laos, eny am'ireo vahoaka zay misavoritaka, eny am'ireo vahoaka zay tsy manana faka akory aza, mandana koa anao mitory teny amin'ireo torio ny filazantsara am'ireo olona zay ataontsika hoe efa somary mikatokatona noho ny fomban-drazana, mikatokatona noho ny fomba mahazatra any amin'ny ethnos, mandany ianao mitory teny ko any am'ireo olona zay ataontsika hoe efa mety manana fahazarana manokana, tsy te handray ny filazantsara mihitsy ara. Avako tsy atsika ny filazantsara fa ny Jesoa, fa nataon' Jesoa hozaray. FDB voalohany zay. Vitatsika ve zany ry avako zany. Am'izao vanim-potoana iatrehantsika ny aladin'ny AFF fa tsy ho ato zao dia mametraka adidy amanandraikitra amitsika zany eto ny apokalipsy manao hoe mandehana, torio ny filazantsara, iaino ny filazantsara, satria fiainana ny filazantsara. Ary ny filazantsara tsy natao amboamboaritsika fa ny filazantsara dia toritsika amin'ny fofeny fitiavana sy ny finoana. Fa ny faharoa lehibe zay amakana antsika azy rehavako malala dia ny mpitory ny filazantsara, ny mpitory ny filazantsara de manaja ny filazantsara, manaja ny filazantsara, miankohofa, matahora, omeo voninahitra Andriamanitra, omeo voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fitokiana filazantsara. Rehefa malala ny kristianina dia eo am-pitoriana filazantsara indraindray de matsiaro fangiry firiana, matsiaro fanenjehana, matsiaro fahalalana. Ny filazantsara rehefa malala de tokony ho ajaitsika pino ny filazantsara. Zao tontolo zao rehetra tsy manaja ny filazantsara io, fingafingainy ny filazantsara sanatr'indrany. Fa itsika dia itsika kristianina, itsika pino dia manaiky manaja ny filazantsara. Eo ambany fitarihy ny filazantsara. Hajaitsika io filazantsara io. Ino te hajaitsika ny filazantsara? Ny atao hoe hajaitsika ny filazantsara de izao eketsika izy. Eketsika eketsika ho fahasoavana fa amin'Andriamanitra. Eketsika ho fitahiana fa amin'Andriamanitra ny filazantsara. Atrake mahatonga ny akabeazo anareo ataontsika hoe ny fiangonana atao ve ny fiangonana katolika romanina, ny fiangonana anglikanina, ny fiangonana luteranina dia rehefa mamaky ny filazantsara izy de mitsangana. Itsika FJKM moa manana foto-kevitra manokana tsy hoe diso akory ny atsika na marina ny azy fa tokony fantatra fotsiny dikany ianao mba tsy hitsaranao hoe diso ny azy na marina ny anao na marina ny anao fa madika am'izay. Fa hoe tsika dia milaza manao hoe ny soratra rehetra ny soratra masina de mitovy avokoa ny lanjany, mitovy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, mitovy amin'ny epistily, amintsika de mitovy samy tenin'Andriamanitra izy amin'ny fijeritsika azy. Fa ireo fiangonana hafa de manao hoe any filazantsara, zay faritany hoe filazantsara dia ireo efatra milazan'i Jesoa manokana dia navahany iny tsy mitovy mihitsy ny lanjan'ny testamenta taloha sy ny filazantsara, zavatra azo dikevitra tsara zany. No zany dia tsy hiteraka ady hevitra de manahoana loatra koa zany satria resaka finoana, resaka fahatakarana momba ny filazantsara samy manana ireo tsy hoe manana zay maha-izy azy, tsy izany akory ny fampitsarana. Fa ny ao am-ponao ny zava-dehibe, ny fahatakaranao ny filazantsara ny zava-dehibe. Satria ny filazantsara na katolika ianao, na protestanta ianao, na anglikana ianao, na luterana ianao de zao tokony ho ajainao filazantsara io. Ajaina amin'ny lafiny hoe tandremana ny fiainona azy, fifaliana ny fiainona azy, arena ny filazantsara satria miresaka ny fitiavan'Andriamanitra, miresaka ny famindrampon'Andriamanitra. Zay mahatonga ny mpanao salamo ny temana hoe mpanao salamo averin'ny salamo hitatsika ny boky Isaia mpaminany ko le hoe akory ny tsara ny tongotry ry mitondry ny filazantsara. Rehefa malala engane ho tia miaino filazantsara ianao, ho tia mizara filazantsara ianao, ho tia ny mitory ny filazantsara ianao, satria ny filazantsara de fiainana ho an'izao tontolo zao. Ivavakisika. Tompo misaotra anao zahay no ny bokin'ny apokalipsy zay nomenao hozara Mofonaina ho anay indray tamin'ity andro ity. Ny filazantsara zay
ambaran'ny bokin'ny apokalipsy nomenao anay tompo de milaza ny fitiavanao, milaza ny famindramponao, milaza ny tokony hanajanay ianao Andriamanitra, hatahoranay ianao Andriamanitra, hitiavanay ianao Andriamanitra. De indreto zay tompo, zanakao zay tianao no afahanao dia ataovy tianao Andriamanitra, manaja anao Andriamanitra, manome voninahitra anao an'Andriamanitra, na ao anatin'ny mora na ao anatin'ny sarotra. Ampahirezo ny kristianina tsirairay tompo mba azoto hitory ny filazantsara na ao anatin'ny mora na ao anatin'ny sarotra. Ampahirezo re ny fiangonana tompo amin'ny fitoriana ny filazantsara zay asa nankininao taminy. Ampahirezo ny tokantrano tsirairay, ny tokantrano kristianina tsirairay ho tia ny filazantsaranao, hanaja ny filazantsaranao satria fiainany zany. Ampahirezo ny firenenay ho tia sy hanaja ny filazantsaranay. Tsaronay tompo ny nandorona ny filazantsara taona maromaro lasa zay. De ataovy mahay mankasitraka anao zay fa afaka mamaky malalaka, mitoro malalaka, miaina kalalahana ny filazantsara. De ataovy faly manana izany filazantsara zany zay ary miaina zany mandrakariva. Jereo amin'indra fonao tompo ny tanindrazanay, jereo ireo tokantrano manana olana, jereo ny mpianatra zay efa nanomboka ny fidirany tamin'ny herinandro ty sy amin'ny herinandro ambony, de omeo fahazavantsaina ny mpianatra, omeo fahendrena ny mpianatra ilamina tsakany sy andavany ny fiantombohan'ny fampianarana. Manampy anao ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny mpianatra, manampy anao ny mpampianatra amin'ny fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra, ary omeo fahazavantsaina zozotom-po ny mpianatra mba ahefa ny fianarana arak'izay ilaina amin'ny tompo. De mitoera aminay mandrakariva ianao Jesoa, hitoero amin'ny fientananao ny asanay, ny tokantranonay, ny tanindrazanay. Misaotra Jesoa. Amen.